Miarabantsika tonga soa anatin'izao fanompoam-pivavahana Alarobia 5 volana Jona 2024 izao ry havana ho aminareo any ny fahasoavana. Hideran'ny tompo isika hamaky ny Salamo 2:20 andiny 2:20 hatramin'ny 5:50 farany. Salamo 2:20 ny andiny 2:50 hatramin'ny 5:50. Mitsangana ry havana hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: ny marina amin'ny olona tahaka ny rofia, isandrahaka tahaka ny sederan'ny Libanona izy. Efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy, ka maniry eo an-kianjan'Andriamantsika. Mbola manorobona ihany izy na dia efa antitra aza, dofodofotra sy maitso izy, mba hanambara fa mahitsy Jehovah, vatolampy koa izay tsy misy tsiny. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, ianao tokoa no vatolampy tsy misy tsiny, ary ao aminao ny fahitsiana. Misaotra anao izahay fa afaka nizotra tamin'ny lalana manketo amin'ity fotoana ity, ary mitanila eo tongotry Jesosy Kristy zanakao. Te hivoky zavatsoa ato an-tranonao izahay, esory ary ny hevitra mampisaraka nay aminao. Aoka ho hitanay ny voninahitrao, ho raisinay ny famindramponao vaovao, ary irao ny fanahy masina hombanay, ahatanteraka ny tenin'i Jesosy manao hoe: raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Sitraka indrindra raha atao ivon'izao fotoana izao ianao, ka homem-boninahitra amin'ny zavatra rehetra, fa mitenena aminay koa araka ny fombanao, voninkaino izahay. Amen. Filazantsara araka ny Matthieu 2:20 andininy 1 hatramin'ny 9. Matthieu 2:20 andininy 1 hatramin'ny 9. Anaraka ny vaky ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy isika. Tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata, ary nona ny mpianany ka nanoty salohim-bary dia nihinana. Fa noho nahita izany ny fariseo, dia hoy izy taminy: indro ny mpianatrao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Ary hoy izy taminy: tsy mbola novakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida, raha noana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseo, izay nahadiso raha hanina, na izay nanaraka azy, afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary tsy mbola novakianareo ao amin'ny lalàna va, fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempolo manota ny sabata, nefa tsy manan-tsiny? Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitra ny teny hoe: famindram-pony sitrako fa tsy fanatitra alatsadra, dia tsy mba nanameloka ny tsy manan-tsiny ianareo, fa tompo ny sabata ny zanak'olona. Amen. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hitombo ao anatsika ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ary izao fotoana izao dia antenaitsika mbola eo ambany fitarihan'ny fanahy masina mandrakariva. Matthieu 2:20 andininy 1 hatramin'ny 9. Iza reny mahatsiaro ny foto-kevitra anankiroa tamin'ny lahady? Miaro ny olona ny tompo ka miandany aminy. Ny 2, miaro ny olona ny tompo, misolo vavazy. Anio dia hevitra anankiroa indray no zaraina amintsika amin'izao anjara mofinaina izao. Raha mamaky ireo toko eo aloha isika, dia mahita fa miamafy ny fanoherana ani Jesosy
ny fiandrasana kendritoana hiampangana azy ary nampahory any Jesosy sy ny mpianatra izany. Eto dia tsy mijanona amin'ny fanoherana an' Jesosy na ny fampianganan'i Jesosy ihany na ny fampahorianan'i Jesosy fotsiny ny ataon'ireo jiosy, fa mahatohina koa ny mpanaradia azy izany fanenjehana sy fanoherana izany. Nona ny mpianatra i Jesosy ireo mpanaradian'i Jesosy dia nanody salohim-bary tamin'ny andro sabata. Efa nambara tamintsika ny alahady lasa teo fa tsy ny fangalana ny salohim-bary eny amin'ny tanimbary tsy hanao akory ny olana izay apetraka ny fariseo eto dia ny fandikana ny sabata. Izany no na nenjehana na ny ampangana na ny tenenana any Jesosy sy ny mpianatra. Andiny ny faharoa amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa noho ny nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatrao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Voalohany dravana, miaro ny olony Tompo eo anivo ny fiangonana izy, ary ny faharoa, miaro ny olony Tompo manana fahefana amin'ny lalàna izy. Miaro ny olony Tompo eo anivo ny fiangonana izy. Hoy ny Tompo ery ambany ery, andiny ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Misy eto lehibe noho ny tempoly. Ny tempoly dia tena ivo ny fiainan'ny jiosy, ary izy tsy hiditra any an-tempoly izany fa oriana aminy izany. Tany ampahababona ny zanak'Israely dia ambarany hoe tsy nahatendrina lokanga azy satria lavitra ny tempoly. Zava-dehibe teo amin'ny fiangonana jiosy ny atao hoe tempoly, fa nataony ho ivony fiainana izany. Very izy raha lavitra ny tempoly, matsiaro tsinotsinona izy raha tsy miditra ao amin'ny tempoly. Fa Jesosy eto dia manao hoe misy lehibe noho ny tempoly eto. Eo anivon'ny fiangonana i Jesosy. Eo anivon'ny fiangonana Jesosy, ary ny fiainan'ny fiangonana dia fiainany koa. Azo atao hoe afatra miverina izany fa amin'ny filazana hafa fotsiny, miandany amin'ny fiangonana i Jesosy. Rehefa niseho tamin'ny Saoly tany an-dalan'i Damaskosy i Jesosy dia ambara anontanian'i Saoly izy hoe iza moa ianao? Izao no navaliny hoe izaho no Jesosy izay enjehinao. Kanefa ireo kristianina niazakazaka tamin'ny fitorianan'ny filazantsara no nenjehin'i Paoly sy ny fofony ho vonoiny martiora. Fa Jesosy niseho tamin'ny Saoly nanao hoe izaho no Jesosy izay enjehinao. Eo anivo ny fiangonana i Jesosy, ny fiainan'ny fiangonana dia fiainan'i Jesosy koa. Fa ny ohatra faharoa dia ny fanasan'ny Tompo. Ny fanasan'ny Tompo ry havana dia fanambarana ny fiombonan'i Jesosy Kristy amin'ny fiangonana, firaisany hina, fiarahany mihinana amin'ny fiangonana. Anio dia andro lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana protestanta satria 17 taona lasa izay no nandraisana ny fanasan'ny Tompo voalohany teo amin'ny fiangonana protestanta. Rehefa nameteny ny andrina fa azo atao ny batisa sy ny fanasan'ny Tompo teo amin'ny faran'ny volana May, dia niaina sy nampiatra izany ny fiangonana tamin'ny fotoanandro, ka dia natao ny batisa, noraisina, velarina latabatra masina, noraisina ny fanasan'ny Tompo. 5 Jona 2 sy 10 izany datinandro tokony ho tadidy izany. Fanasan'ny Tompo, fanambarana, fiombonanaina, fiombonan'i Jesosy Kristy amin'ny fiangonana. Ny fanasan'ny Tompo
raha raisiko raha raisinao dia aneonao eo anatrihan'izao tontolo izao eo anatrihan'ny namanao fa ivo ny fiainanao i Jesoa. Izy no eo afovoan'ny fiainanao, izy no ivo ny fiainanao, izy mitazana raha jerena ianao. Izay ilay hoe ivo ny fiainanao i Jesoa Kristy. Eo anivon'ny fiangonana i Jesoa Kristy. Ny fiainan'ny fiangonana dia fiainany koa. Izy no ivon'ny fiainako sy ivon'ny fiainanao. Ampianarina ho fiainantsika mpandray fanasan'ny tompo izany. Rehefa enjeny ianao eo anivon'ny fiangonana na esony ianao eny amin'ny fiarahamonina eny dia mieritreritra ianao hoe ianao no esoina. Mandeha raha ihany ry pastera, ianao no sahirana dia fa any ivelany ihany Jesoa. Rehefa hoe miatrika zavatra sarotra ianao dia heverinao fa ianao no miatrika an'izany. Rehefa hoe marary ianao dia heverinao fa ianao no marary, dia ianao rery. Rehefa ampangaina ianao dia mihevitra fa ianao no tena ampangaina, ianao rery. Zakainao avokoa ny zavatra rehetra dia tsy mahagaga raha tonga amin'ny fiamorana sika kristianina. Ity filazan'ny tompo ity hoe misy lehibe noho ny tempoly eto dia manambara fa tena eo anivon'ny fiangonana i Jesoa Kristy. Raha maratra ianao dia marary izy, raha enjehana ianao dia izy koa no mitotototo. Raha toka hampangaina ianao dia miara-mizaka ny amin'izany izy. Voatohitohina mandrakariva ny fiangonana ry havana, arozongozonina ny fonotsika mazana. Atao andromaso ny fombafomba fanaontsika fa amin'izany rehetra izany dia ho avoan'i Jesoa. Miaraka amintsika izy, miaro ny fiangonana ny tompo eo anivo ny fiangonana izy. Ao amin'i Jesoa tsy misy hoe zay ny anareo, fa ao amin'i Jesoa dia hoe zasinareo. Mba tady idio zany. Raha misy fahavoazanao, tsy hiteny mihitsy Jesoa aminao hoe zay ny anareo, fa zasinareo io. Tady idio zany ry havana. Eo anivon'ny fiangonana ny tompo miaro ny olona izy. Ny faharoa eo anivon'ny fiangonana ny tompo, fa ny faharoa dia ny hoe manam-pahefana amin'ny lalàna izy. Manana fahefana amin'ny lalàna izy. Miaro ny fiangonana ny tompo, manana fahefana amin'ny lalàna izy. Andiny ny fahavalo farany dia manao hoe tompo ny sabata ny zanak'olona. Tompo ny sabata ny zanak'olona, fa tompo ny sabata ny zanak'olona. Izany hoe ny tomponjavatra dia manana fahefana amin'ny fananany. Ka raha miteny Jesoa hoe fa tompo ny sabata ny zanak'olona dia milaza zany hoe ananany fahefana ny amin'izany. Tsy misy idiran'ny hafa ary tsy ampianarina n'izany izy. Hitantsika taratra eo amin'izay ambarany amin'ny andinin'ny fahatelo milaza ny Davida, amin'ny andinin'ny fahaefatra miteniny amin'ny mpisorona izany ry havana. Tsy ampianarina ny lalàna izy ary ananany fahefana ny lalàna. Tsisy afaka miditra amin'izany, mba tsy ilazana hoe anazy io izay anaovany azy. Anao ve manana fiara dia sakanan'ny polisy aza hoentina amin'ny fiara? Anao io ao anatin'io ny taratasy milazany anao ny fiara, tsisy andavany an'izany. Dia izay ry havana, ananany tompo fahefana ny lalàna, anazy io tsy misy afaka miditriditra amin'izany ary tsy ampianarina an'izany ainy tsara io ohatra ny paosiny. Misy filazana hoe ianao ve iseho marina no papa, dia ianao ve iseho ahay ny lalàna, iresaka momba ny lalàna eo anatrehan'i Jesoa. Tompo ny sabata ny zanak'olona. Matokiry havana eo am-pelantanan'ny tompo ny lalàna, azy koa ny fitsarana, ary miaraka amin'izany dia mpisolo vava azo antoka amin'ny fiarovana izy. Misy mahadiso anao ve? Manatona ny Jesoa, ataovy ivo ny fiainanao izy, ary raiso hiaro anao eo amin'ny fitsarana. Ary tsy ny fitsarana ety anivon'izao tontolo izao no lazaina amin'izany, fa indrindra ilay fitsarana mbola ho avy raha iaona amin'Andriamanitra isika. Sao variana ianao, apetrao anivon'ny fiainanao i Jesoa Kristy,
meo azy ny fahefana iantoka ny fiarovana anao. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra fa manan-karena ny soratra masina ary tsy lany ritra tovozina isan'andro ny fahasoavanao avy amin'izany. Tsy hoe miandany amin'ny olona fotsiny ianao, miandany amin'ny olonao na misy olo vavazy, fa tena mipetraka eo afovoany, ho ivo ny fiainan'ny fiangonana, ho ivo ny fiainan'ny olonao tsirairay avy. Koa dia avozinay ny fametrananao Jesosy Kristy ho ivo ny fiainanay, mba tena ho tsapanay fa ny fiainanay dia raisinao manontolo, ambongadiny, antsipiriany. Ny fiainanay dia hay fiainanao koa. Misaotra anao izahay fa ianao mihitsy no mampianatra ny lalàna, ianao mifehy izany satria tompony ianao, tompony sabata ianao. Raha miaraka aminao izahay dia miaraka amin'ny tompony lalàna. Misaotra Andriamanitro ny amin'ny Jesosy Kristy izay nomenao anavitra anay amin'ny fanandevozan'ny lalàna sy ny ota, mba hanananay fiadanana aminy. Indreo ny tsy fahamarinanay, to tsy voatanisa izy izany. Zioga mitambesatra aminay fa manafahanay Jesosy, mamindra fo aminay, avaozy ny fiainam-panahinay, dia ataovy fantatray fa ianao tokoa no misolo vavanay ary mifona ao anay mandraka ankehitriny eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray. Omeo anay ny fanahy masina mba tsy ilalaovanay ny famindramponao, anararotanay ny mahatompo ny lalànanao, ary dia ataovy hitantaratra amin'ny fiainanay fa ianao Jesosy Kristy ilay mahitsy sy marina no ao anatinay. Apetraka eo ampelantananao ny fiainanay tontolo andro, mba ho tantaninao ireo fandaharam-potoana rehetra, ny sarotra sy ny ady mety efa ny ainanay tao amin'ny toeram-piasana, tany am-pianarana, ny karazan-desona tena manahirana anay, hankany amin'iza moa izahay. Ianao mahay ny zavatra rehetra, ianao tompon'ny saina sy ny hevitra. Aorena ao anatinay ny fahalalana, ny fisainana, ary aoka hiavaka tahaka an'i Josefy izahay, mahitsy sy marina toanao eny rehetra eny. Dia tonononay eo aminao ny ankonanay, ray aman-dreny sy ray tapo, vady aman-janaka. Mahita azy ireny ianao amin'izao ora sy fotoana izao, dia aoka ho ivo ny fiainanay isan-tokantrano koa ianao Jesosy Kristy. Tonononay eo aminao ny fahavoazana sy ny ady manjo, ny tenanay sy ny manodidina anay, eo ny tsy fahasalamana, eo ny fahoriana, eo ny olana samihafa, eo ny raharaham-pitsarana, izay tsy fantatray fa hitanao, dia ianao no hiditra antsehatra amin'ireny. Ianao tompo ampahery ny tompona andraikitra isan'ambaratonga eo amin'ny fiangonana, avy tany fitoriana ny filazantsaranao, ary hitarihan'ny fiangonana tena araka ny sitraponao. Ianao tompo hamanga ny firenena indray, hiaro ny fandriampahalemana, hiaro ny vahoakanao amin'ny tabataba n'izao tontolo izao, amin'ny fampianaran-diso samihafa. Ary amin'izay mety manery anay, dia indro tonononay am-pomangina ny fangatahana ny amin'izany. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery
ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana ny fanekempinoana laharana voalohany ho tonontsika hijoroana ho vavolombelona. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tombontsika, izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalana napaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nijana tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raisoary nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, aza merikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana kavana ny fahamarinako ao. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.